Efa hitantsika tao anatin'ny fandraditininy araka izany fomba ahafahantsika manampeny mity kely manoloana indrindra ny aretina izay mahazo azy ka entany antsika rehetra izay tsara sitrapo sy malala tanana anampy petsaka indrindra anazy mba hitsaboana izay aretina mahazo azy izay ny makasika ny fa hivadika penjim-baovao afa-tanteraka kosa isika. Mbola tsy ao anatin'ny vanim-potoana ny fankalazana ny fetindreny akory sika ankehitriny nefa dia efa nanatanteraka ny anjara-birikiny tamin'izany ny teo anivon'ny orinasa RTL Madagasikara. Notoloran'ity orinasa ity fanomezana ahitana ireo fitaovana ilaina amin'ny fiterana sy fitaizana ireo renitsy zaza izay tsaboina ao amin'ny hôpitaly fiterahana ao Befilatanana. Miditra sahady amin'ny fanomezam-boninahitra ny reny ny orinasa RTL Madagasikara herinandro vitsy mialoha ny ankalazana ny fetin'izy ireo maneran-tany. Notoloran'ity orinasa ity fanomezana ahitana ireo fitaovana ilaina amin'ny fiterahana sy ny fitaizana ary ireo reny sy ny zaza tsaboina amin'ny hôpitaly fiterahana ao Befilatanana tamin'ity androany ity. Ity hetsika ity izay tafiditra amin'ny fandaran'asa izay mikendry ny anana ny zaza malagasy fahasalamana satria dia izy ireo no avy n'ity firenena ity. Tongetiny RTL satria zava-dehibe amin'ny orinasa ny atao hoe responsabilité sociétale d'entreprise dia isam-bolana izay manokana azo atao hoe thème na projet social ahafahany ny orinasa manaseho fa tsy afaka mivelona rery eto ny firenena fa miaraka amin'ireo mpanjifa miaraka amin'ireo mpianakaviana mpanjifa ka noho izany ity volana mety tianatsiary ny reny sy indrindraindrindra ireo reny voateraka ka tonga atao maternité Befilatanana nitondra ny reto azo lazaina hoe ropatsa sy kely varavety mba hanampiana an'ireo reny indrindraindrindra ireo sahirana mba ahafahan'izy ireo manana fiterahana amin'ny azo lazaina hoe anatin'ny ataontsika hoe condition normale ka izao tetikasa zao dia fanohan'ny RTL isam-bolana ka ny atao maternité Befilatanana efa indroa zay ary mbola hitohy fanomezana voninahitra ho an'ireo reny sy ny andraikitra iray sy ny feteny reny raha tokoa izy ireo raha omen-daza hoy ny RTL Madagasikara midika ihany koa fa dia mandray anjara foana amin'ny fampiroboroboana ny lafiny sosialy eto amintsika ity orinasa ity. Nitarika ny délégationna nitondra reto fitaovana reto ny filoha général ny RTL Christian de Faria sy ny tale généraly Mike Saint Bekangba amin'ny maha-ambassadeur azy ihany koa dia tonga nanome lanja ity fandorana ity ilay mpanakanto Stéphanie.